fa taorian'ny fahatongavan'izy ireo dia nisy ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny izy telo menata zay nandrombaka medaly tamin'ity fifaninanana ity nambaran'izy ireo fa dia efa manakaiky ny tapakila andehanana any amin'ny lalao olympique raha toa ka mbola afaka miatrika fifaninanana iraisam-pirenena izy ireo satria mbola manana fifaninanana efatra tokony atrehany izy telo menata ireto raha te ahazo zay tapakila andehanana any amin'ny lalao olympique izay nambarany ihany koa fa dia tsy misy ny fahagagana ao anatin'ny fanatanjahantena fa dia ny fanomanana ihany dia miandrandra indrindra ny fanampian'ny fanjakana ireto mpibata fonjamby ireto mba hahafahan'izy ireo miatrika izany fifaninanana andehanana azahoana tapakila andehanana any amin'ny lalao olympique izany tsy misy ny fahagagana fa ny fanomanana ihany no azona vokatra hoy zareo mpibata fonjamby avy niatrika ny fiadinan'ny tompon-dakany Afrika tany Egypte tsara toerana eo amin'ny fiadina tapakila andehanana amin'ny lalao olympique 24 any Japon ireo zinasy Erika Herman miny sy manantena izahay hoy izy ireo nandritra ny fahatongavan'ny Tetsivato fa noanazy ny fanjakana satria dia mbola manana fifaninanana iraisam-pirenena misa efatra izy mianadahy reto ahafahana miady tsara izay tapakila andehanana any amin'ny lalao olympique izay mikasika ny compétition dia arak'ilay compétition zany tsy afaka ny ambanina ny adversaire tsy hoe hita taratra nefa ny azo solinena ihany azo tsipihana ihany efa mbombony ny voantsika par rapport amin'ny niveau Afrique dia efa nizahana hoe omanina hoe otratrary tonga misesa dia natao compétition moa dia tonga vokatra zay rehefa nomanana reloa jeu de Chile regroupement zay nampatonga hoe en forme tsara daholo ny ankizy nisy 5 mois tany Chine ny 5 mois tany Chine nampivoatra lehibe an'ny haltérophilie teto amin'ny niveau an'ny haltérophilie teto Madagasikara dia zay le hoe nampatonga le médaille volamena enina argent anankitelo zay lalao olympique amin'ny tanjona manahoana ny mety ho avy Erika ao anatin'izay lalao olympique zay lalao olympique amin'ny tanjona alohan'ny lalao olympique dia misy angamba aloha ny championnat du monde dia niezahana hoe raha misy zany ny fanomanana tsara amin'izay dia mba ezahana raha toa ka mahita ohatra hoe maka médaille anankiray na zany na bien classé dia mba ho qualifié amin'ilay jeux olympique amin'ny heritaona efa nampoizina zany nahazona le médaille satria fanomanana taty mafy dia mafy dia tany koa moa tsy maintsy hoe miady foana dia mandresy raha lazaina fofiny tantarany Rosina ohatrotry ny ahoana ny aingana tao anatin'ity tarantsy ity tonga amin'izao toerana izao otrana foana zany dia tonga ohatran'izao mbola misy ny lalao olympique tena tiany atongava nefa mbola misy compétition maromaro alohan'izay manahoana ny mety fiatrehan'ny Rosina an'izay foana zany atrika ny compétition mba tongavana amin'ilay tanjona ho an'ilay jeux olympique raha ny olana zany dia tsisy fa efa niandro mihitsy tojo hoe ho avy dia ho avy ny lanjany ny compétition iny satria iny moa zany dia qualification nord dia point be iny amin'ny qualification ho an'ny jeux olympique 2020 ary ny larana faharoa dia efa point ambony be ka araka ny mahasporiny sporiny zany matoa atao ny compétition dia tsy voatery ho voalohany ianao fa mety ho faharoa mety ho fahatelo ihany koa na tsy médaille mihitsy ary fa araka ny mbola voaporofo zany fa manana niveautsika ary afaka miady amin'ny rehetrarehetra eto amin'ny continent africaine aloha zany dia nandeha ny compétition raha ho an'ny tojo manokana dia navita nouveau record en tant que à la compétition zany trois nouveau record ary nouveau record de Madagascar daholo ihany koa izy ireo ny teo amin'ny épaulé ihany koa dia record d'Afrique moa zany nataony tojo fa matin'ilay égyptien moa zany avy eo tamin'ny resaka 1 kilo no naharesan'ny tojon'ilay tsy taonao zany tamin'ity ary vonany anarina kely an'izany amin'ny manaraka satria mbola be da be ireo compétition miandry